Ny vondrona mpianatra namita ilay application nampitondraina ny lohahevitra hoe bachelier malagasy no nahazo ny laharana voalohany tamin'ilay fifaninanana Smart Apps Challenge 2015 izay no niarahan'ny Microsoft Océan Indien, Orange Madagascar ary ny HMR Rawat ny karakara. Andeha jerentsika avy hatrany ary ny fahazahoany ireo nahazo ny loka ireo. Ny vondrona mpianatra namita ilay application nampitondraina ny lohahevitra hoe bachelier malagasy no nahazo ny laharana voalohany tamin'ilay fifaninanana Smart Apps Challenge 2024 izay niarahana tamin'ny Microsoft Océan Indien, Orange Madagascar ary ny HM Rawat. Io ny fantatra nandritra ny famaranana ty fifaninanana ity izay nitototsaina tetsy amin'ny Akoa Etsivandry. Challenge apps io zany dia fanofanana natao Microsoft ray volana sy tapany lasa izay nampiofana ankizy 200 Microsoft amin'ny fanaovana développement d'application amin'ny Windows phone amin'ny smartphone zany nampiofana ary tafavoaka avao nisy application 13 ary nisivany ireo application 13 ireo izay mandeha amin'ny téléphone avo lenta moa zany dia ny anankidimy androany no hita hoe iza zany no maresy, ao misy resaka tourisme, ao misy ny resaka fitantanam-bola, ao ny resaka fahitana ny resaka restaurant, hôtel sy ny sisa. Ny vondrona nanangana ilay application nampitondraina ny lohahevitra hoe fitantanana kosa no mitazona ny laharana faharoa ary ny mada-tourisme ny fahatelo. Nitolorana mari-pakasitrahana narahana loka maro samihafa toy ny carte SIM 3G, forfait internet mandritry ny enim-bolana ary smartphone Microsoft Lumia. Ireo mpifaninana mendrika indrindra tamin'ity fifaninanana Smart Apps Challenge 2024 ity. Nitolorany Orange Madagascar internet 10 gigaoctet fanampiny mandritry ny enim-bolana kosa ny vondrona nahazo ny laharana voalohany. Inonay tompo-kilasy dogovavana afapo anao ny vaovao izay nentina ho anao teto tamin'ity androany ity, mame fotoananao ary ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rapitso indray. Ny tena kosa dia mame fotoananao amin'ny fotoana manaraka indray ary mbola eo atao anatin'ny vaovao ny fahitalavitra matv indray isika. Veloma tompo-kilahy, veloma tompo-vavy.